ho amin'izay rehetra mifanaraka amin'ny sitrapony. Ny lalàna ary dia hitantsika tao anatin'ny fandarana izay nandeha tao aloha tao fa tsy maintsy ary tena ilaina ny mitandrina ny lalàna raha tena te hiditra any amin'izany atao hoe fanjakan'ny lanitra izany sika na ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Tsaroanao ngamba ny teny napetraka Jesosy ho an'ilay lehilahy izay nanontany aminy hoe inona no tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay. Valy teny tokana moa no napetraka Jesosy raha raisitsika izay tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20 andininy 9 ka hatramin'ny 20 hatramin'ny 7 mihitsy ary dia nilaza ny tompo hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao dia tandremo ny didy. Teny tsy azontsika aolakolana, tsy azontsika ialana izany teny izany fa ho anao ihany koa raha tena te hiditra any amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay izany dia ilaina ny mitandrina ny didy. Ny didy moa dia efa notanisaina hoe zao izay hitantsika hoe ireo didy nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy tao anatin'ilay hoe lalàna nomen'ny tompo ho an'ny Mosesy izay ho an'ny zanak'Israely fa tsy ho an'ny Mosesy rery fa Mosesy no nanolorana azy dia Mosesy indray no nizara sy nampianatra ary nanoro izany tamin'ireto vahoaka ireto tamin'izany fotoana izany. Dia diso ny sasany raha mieritreritra moa hoe lalàn'ny Mosesy reny ny anarana ilazan'ny Baiboly azy dia marina fa lalàn'ny Mosesy fa ny marina lalàn'Andriamanitra ilay izy fa Mosesy no nanolorana azy dia nizara azy tamin'ny olona tamin'izany fotoana izany. Ny olana ary ankehitriny dia ny fahafantarana indray ny andinin-tsoratra masina raha efa nazavaintsika ny amin'ny momba ny atao hoe lalàn'i Kristy dia ankehitriny misy olana iray izay hovahantsika ary amin'ity androany ity dia nikasikasika ny atao hoe ny lalàna sy ny finoana. Raha miraikitra ao anatintsika aloha aoka tsy alo anatintsika tsony izany ny fieritreretana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Fa ao anatin'ny andinin-tsoratra masina hovakintsika eto ary no misy ny zavatra izay mampiahiahy indray ny sasany. Galatiana 2 no anomboantsika azy. Galatiana 2:5 sy ny 9 hatrany amin'ny andininy 17 vakintsika daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Galatiana 2:5 ka hatramin'ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy ary manao hoe taranaky ny jiosy va isika fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentilisa nefa no ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy isika nefa ny tenantsika no hita fa mpanota mo mpanompo ny ota va Kristy sanatry izany. Io teny io zany indrindra eo amin'ny faraparany eo amin'ny andininy 9 no miteraka ilay everitsika hoe aya. Raha raisina le Matthieu 7 hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Eto indray ny teny dia milaza hoe tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny lalàna. Zay zany ny voalaza eto satria ozy izy tsy amin'ny asan'ny lalàna no anamarinana ny olona fa ho hamarinina amin'ny finoana any Kristy. Dia aleo hazava tsara zany fa efa noresahintsika ihany zay tantara zay hoe inona moa natao hoe fanamarinana. Satria diso hevitra ho isika raha mieritreritra hoe ny fanamarinana dia zao ninona natao dia hoe efa maty Jesosy. Rehefa mino azy fotsiny dia zay ka navy nangalatra navy naninona rehefa mino an' Jesosy dia zao avitra foana satria efa izy ny solo elokantsika sy ny solo vonantsika manamarina antsika izy eo amin'ny fitsarana. Zay teniko zay le hoe hevi-diso sy fitaka-pivava mahazo atsika eo anoloan'ny tantaram-pivavahana. Alohan'ny anazavantsika azy dia mbola voamafy ity teny ity zany eo amin'ny andininy 1:20 amin'ny Galatiana 2 ihany andininy 1:20 manao hoe tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Hitantsika arak'izay teny zay eo amin'le andininy 9 zany dia hoe tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Taloha zay izy dia ny teny hoe isika io izy dia zao ho hamarinina
amin'ny finoana amin'ny Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. De ery ambany izy araka mivakitsika farany de hoe raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana de maty foana Kristy. Azavaiko tsara, nofo no ho amarinina. Le nofo ary ny anamarinana n'io nofo io de tsy asan'ny lalàna hoy ny teny voalaza fa finoanan' Jesosy Kristy. Ka raha ohatra ka tsy zay finoana izay no anamarinana an'le olona fa ny asan'ny lalàna na hoe ny lalàna de maty foana Jesosy. Zay ny voalazan'ireo andininareo raha arafitra tsara izy. Voatsoka amin'izay teny zay ary fa avy amin'ny fahafatesan'ny Kristy araka ny teny farany hoe maty foana Jesosy raha ny lalàna no anamarinana ny olona, de avy amin'ny fahafatesan'ny Kristy arak'izay no azahoana ilay atao hoe fanamarinana. Ary zay fanamarinana avy amin'ny fahafatesan'ny Kristy zay no tenenina hoe fanamarinana amin'ny finoana. Inona le ho amarinina? Ny nofo. Araka ny voalaza tsara eo ambony eo hoe tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Inona ry dikan'izay? Le nofo nefa ny anarantsika de zao hoe andevony ota, mpanota tsy marina. De io le voalaza hoe io tsy marina io any amin'ny Korinthiana 1:7 de milaza hoe tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha te handova ny fanjakan'Andriamanitra io de hovaina ho marina. De izay le fanovana le tsy marina ho tonga marina zay no atao hoe fanamarinana, fa tsy le araky ny eritreritsika hoe na ratsy atao na inona atao de hoe efa novonjeny Jesosy. Fa izay zany no atao hoe fanamarinana, le ratsy le tsy marina hovaina ho tonga marina. De izay zavatra zay tsy amin'ny alalan'ny lalàna na hoe tsy ny lalàna no afaka nanao an'izay zavatra zay hoe nanova an'le tsy marina ho tonga marina, fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no mahatonga an'izay zavatra zay ho tanteraka ao anatin'ny olona. De ny fanamarinana la hoe tsy marina ho lasa tonga marina. Zay zany dikan'iny ka mazava tsara aloha zany arak'izay hoe tsy vita n'le lalàna zay fa le finoanan' Jesosy Kristy zay niaingy tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no nahavitana izany. De manamafy an'io eo amin'ny Galatiana 4:7. Ny Galatiana 4:7 rehetra moa zany de saika miresaka ohatraohatran'izay daholo. Fa nivakitsika fotsiny zany de zao ny andininy 10 ka hatrany amin'ny andininy 12. Galatiana 4:7 andininy 10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna de eo ambanin'ny fanozonana, fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra tsy maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna de tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ary ny lalàna de tsy araka ny finoana, fa izay matandrina izany no ho velona aminy. Manamafy an'le fandresantsika teo ihany izay tsy asiana fanazavana be dehibe intsony efa voasoratra tsara zany, voafaritra tsara teo hoe le nofo no amarinina. Iny nofo iny le tsy marina ho tonga marina. Ka zay tsy vita tamin'ny lalàna zay natao soratra moa hitantsika eo rehefa avy eo, fa lay fahafatesan'i Kristy izay miteraka finoana ao anatin'ny olona no ahatonga an'izay zavatra izay. De izay no amafisiny eto hoe izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna, zany hoe raha mbola ao amin'le hoe fitandremana an'le lalàna de eo ambany fanozonana ozy, satria nahoana voazona zay rehetra tsy maharitra mankatò zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. De hitantsika moa rehefa avy eo hoe inona marina zany atao hoe ambanin'ny lalàna izany araka ty voalaza ny tenin'Andriamanitra ity hoe raha ohatra ozy izy ka zao amin'ny asan'ny lalàna eo de eo ambany fanozonana. Zany hoe misy zavatra roa samy hafa arak'izay. Misy zany ny atao hoe lalàna de misy ny atao hoe finoana. Dia ny finoana de niraisina tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy. Raha mbola tsy maty zany Kristy na mbola tsy nisy zay de mbola tsy nisy ny finoana. De inona nisy teo? Lay hoe lalàna. De raha ohatra zany ka efa tonga indray le finoana de tsy tokony ho isy intsony le lalàna. Zay ny dikan'ity teny ity. Fa saingy izany teniko zany tsy midika nefa hoe tsy tokony ho tandremana intsony ve le lalàna, fa eo mihitsy zany ny fanazavantsika fa de manamarina zany hoe lalàna ozy izy de zao ao amin'ny lalàna de tsy misy nofo, tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Efa nilazaiko teo le izy. Ary io le Romanina 9:9 le hoe zay tsy hain'ny lalàna ozy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany latokana. Ny lalàna ane de hitantsika tsara rehefa aveo hoe mitakinina, fa saingy zay fitakina tao anatin'le lalàna zay
tsy navita nanovan'le tsy marina tao anatin'ny olona, fa rehefa tonga Jesosy Kristy, tonga le finoana, de ain'le finoana am'izay no nanovan'le tsy marina tao anatin'ny olona ho tonga marina. Zay ny mikasika iny ary. Ka raha ohatra ka raisina am'izay teny zay ary zany de hoe vanim-potoana roa samihafa zany le izy, hoe teo aloha ny lalàna, fa rehefa avy eo am'izay tonga le finoana. Manamarina zany eto amin'ity Galatiana 3 ty ihany de ny 7:20 no vaketsika ary 7:20 ka hatrany amin'ny 9:20. Galatiana 3:7:20 ka hatramin'ny 9:20. Zao ny volazany teny ary. Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambanin'ny lalàna isika, ka voahidy ho amin'ny finoana zay efa haseho ato aoriana. Koa ny lalàna dia pitaizantsika ho amin'ny Kristy, mba ho amarinina noho ny finoana isika, fa rehefa tonga ny finoana de tsy fehezina zay pitaiza intsony isika. Toizantsika amin'ny 9:20 hoe fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Iteny io zany no manamarina le voalazako teo. Raha ohatra ka voalazana ety hoe fa fony tsy mbola tonga ny finoana, de araky ny efa nilazaiko teo, nisy fotoana zany nahatongavan'ny finoana, fa talohan'izay mbola tsisy ny finoana. Oviana nataiza io fotoana io? Ny azo fijaliana, fahafatesan'i Jesosy Kristy. Satria zay le hitantsika tany amin'le Galatiana ny vakitsika voalohany teo, hoe raha avy amin'ny asan'ny lalàna ozy ny fanamarinana na ny finoana dia maty foana Kristy. Zany hoe tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy no nahatongavan'ilay finoana, fa fony tsy mbola nisy zany ny fahafatesan'i Kristy, mbola tsisy ny finoana. De rehefa maty Jesosy, tonga an'izay ny finoana. De zay no natonga azy nanazava teto hoe fa fony tsy mbola tonga ny finoana, de inona ny zavatra nitranga? Voambina tao ambanin'ny lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana. Zany hoe talohan'ny nahatongavan'ny finoana no nisy ilay atao hoe tao ambanin'ny lalàna, na talohan'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy no nisy ilay atao hoe tao ambanin'ny lalàna. Ka nanomboka teo fahafatesan'i Kristy am'izay zany no nisy ny finoana. Zay le hoe vanim-potoana roa samihafa zany zay. Vanim-potoana voalohany teo ambanin'ny lalàna, ny vanim-potoana faharoa tao aorianan'iny de tao aorianan'ny azo fijaliana, de ny vanim-potoanany atao hoe finoana. Ka vanim-potoana roa samihafa am'izay zany no mipetraka eo an-tsaitsika. De ny zava-nitranga tao anatin'le vanim-potoana voalohany no atao hoe tao ambanin'ny lalàna, ary ny zava-nitranga nanomboka teo amin'le vanim-potoana faharoa teo amin'ny azo fijaliana no atao kosa hoe vanim-potoanan'ny finoana. De ny zavadrehetra zay niresantsika teo, ohatra hoe tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna, zavatra nitranga sy hita fony tsy mbola tonga ny finoana izany, zany hoe talohan'ny finoana na tao amin'le hoe ambanin'ny lalàna. De ny zava-nisy tao izy araky ty teny ty de zao hoe voahidy ho amin'ny finoana izay efa haseho ato aoriana sika. Raha raisina amin'ny tantara misy amin'ny firenena maro na ny eto Madagasikara ary dia azontsika angalana ohatra zany. Misy ny repoblika voalohany, faharoa, fahatelo, efa tonga amin'ny repoblika fahaefatra zao ny malagasy. Talohan'ny nisy ny repoblika fahaefatra de nisy ny atao hoe tetezamita. Dia raha raisitsika kely fotsiny zany hoe tetezamita talohan'ny repoblika fahaefatra, de mitovy am'izay ty zavatra ty. Ny tetezamita zany le atao hoe tao ambanin'ny lalàna. De ino ny taizan'ny olona, ino ny tarikany olona, ino ny tondran'ny olona, ino ny feny olona, ino ny feny tany sy ny fanjakana mandra-pahatonga an'ilay repoblika fahaefatra. Naharitraritra taona vetsivetsy mihitsy moa ny tetezamita teto amintsika talohan'izao repoblika fahaefatra izao. De ohatran'izay zany ty, le repoblika fahaefatra zany le hoe finoana, le tetezamita kosa no atao hoe teo ambanin'ny lalàna. De rehefa tonga am'izay le fitsanganan'ny repoblika fahaefatra, tapitra hatreo ny vanim-potoana n'lay tetezamita. De ohatr'izay ty zavatra azavainy ty. De le zava-nisy tao amin'le vanim-potoana voalohany nampitainy tsara amin'le zava-misy ao amin'le vanim-potoana faharoa. Inona le vanim-potoana voalohany? Tao ambanin'ny lalàna, mbola tsisy ny finoana. Inona le vanim-potoana faharoa? Vanim-potoana ny finoana tao aorianan'ny hazo fijaliana. De ny zava-nisy zany de zao, raha raisina ozy izy le fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, ny zava-nitranga tamin'le tao ambanin'ny lalàna tsy nisy nofo no hamarinina. Zany hoe tsy nisy mihitsy le hoe olona tsy marina lasa marina tamin'le vanim-potoanan'ny lalàna. Fa rehefa tonga kosa lay finoana
any Jesosy Kristy, zany hoe taorianany fahafatesany ho an'ny olona zay mino, de hita ny ariary an'izay zany le hoe fiovan'ilay tsy marina lasa tonga marina am'izay avy eo. Ka aoka zavatsara amintsika zany fa nidikany hoe teo ambany lalàna de vanim-potoana ny sina sy ny ainana teo ambanin'ny fifehezan'ny lalàna ny dikan'izay, fa tsy hoe fitandremana ny lalàna ihany akory. Raha tonga am'izay zany ny atao hoe vanim-potoana finoana, tapitra am'izay le vanim-potoana anankiray, le hoe ny lalàna no feny olona, ny lalàna no nitarika ny olona, zay le hoe tao ambany lalàna. Fa finoana am'izay zao, inona le finoana? Inona io finoana io? Fa ny anarantsika efa de zao, andeha iverenantsika ihany ao amin'ny Romanina dia ny toko 7. Romanina toko 7 de andininy fa 1:20 aloha. Romanina toko 7 andininy fa 1:20 ka hatrany amin'ny andininy 4:20. Romanina toko 7 andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ankehitriny de efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. De ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinana amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinana ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an Jesosy. Somary lavalava izay fa mifono hevitra tokana ihany. Ny hevitra tokana zany de raisitsika miverina indroa ao anatin'ity teny vakitsika ity, le teny hoe ankehitriny, izay manamafy ilay zavatra nyresahantsika teo hoe hafa zany le hoe ankehitriny, fa nisy fotoana hafa talohan'io. Le ankehitriny ary de le hoe finoana, fa ny talohan'io de le hoe tao ambany lalàna na hoe tao amin'ny asan'ny lalàna, zay mbola tsy de resahantsika be aloha fa mbola hafa mihitsy zany zay rehefa avy eo raha ohatra ampy ny fotoanantsika ho resahantsika iny. De zao ankehitriny izy zany rehefa ao amin'le finoana am'izay de nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. De inona io fahamarinana avy amin'Andriamanitra io? De voalazany ato hoe tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. Ny dikan'izay de zao, le zavatra ambaran'ny lalàna no atao hoe fahamarinana. Inona atao hoe fahamarinana? De afaka mijeritsika, mbola hijerentsika ihany koa moa amin'ny fotoana anankiray aorianan'ity fandaran'ity, hoe inona avy ary ireo lalàn'ireo ho tanisaitsika tsara. De izay zavatra ambaran'ireny lalàn'ireny zany afaka maka ohatra anankiray sika raha ohatra ka ny zavatra efa hita ny jerena, hoe aza mangalatra, aza mamono olona sy ny sisa. Dikany zany de hoe le fahamarinana zany de tsy mangalatra, ny atao hoe fahamarinana de tsy mamono olona, zay zavatra lazain'ny lalàna rehetra no atao hoe fahamarinana. De zao zay zavatra zay anefa ozy izy de zao fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Ny dikany de zao, le fahamarinana zay takin'ny lalàna de tsy avy amin'ny lalàna araky nampianarantsika azy teo, fa amin'ny finoana an Jesosy Kristy. Inona moa le fahamarinana? Le lazain'ny lalàna, ohatra hoe tsy mangalatra, tsy mamono olona. De zava-nisy tamin'le fotoana tany aloha de zao misy ihany mangalatra, misy ihany mamono olona, na de eo ary ny lalàna hoe tsy azo ataony mangalatra. Fa ny ankamaroany nefa de zao tsy mangalatra le olona fa ny ao anatiny te hangalatra izy. Na ny anankiray niraisitsika de zao le hoe tsy mijangajanga le olona fa ny ao anatiny misy fitsiritana be mijangajanga mihitsy. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe raha misy lehilahy mijery vehivavy ka ila azy de fa nijangajanga tamin'ny tampony. Zany hoe tsy ataony fotsiny le fijangajangana fa ny sainy efa te hijangajanga. Inona ny antony? Lay otany ao anatiny ao, tsy marina izy. De le lalàna zany de manakana azy fotsiny, fa tsy navita nanaisotra n'le tao anatiny tao le lalàna. Fa le finoana am'izay an Jesosy Kristy rehefa mino le olona de nanaisotra niny am'izay le finoana. Ka zany zavatra zany tsy nisy raha tsy taorianan'ny hazo fijaliana. Zay le vanim-potoana resahana eto hoe ankehitriny
de efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. De tany sainy am'izay le hoe amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana. Efa nianarantsika moa zany ny resaka rany Jesosy zany a, fa tsy verenantsika intsony fa de mana mafy fotsiny ary azany hoe zay tokoa le fahamarinana ankehitriny. De ny anovan'le ao anatin'ny olona ho tonga marina mihitsy, kanefa tsy vita tamin'ny lalàna izany, na de teo ary ny lalàna, fa saingy zao ny taky fotsiny nataon'ny lalàna, fa tsy afaka nanovan'le tato izy. De zao rehefa tonga am'izay le fahafatesan'ny Kristy latsaka tamin'ny hazo fijaliana ny rany, de nanovan'le tato anaty izy, de tanteraka ho azy tao amin'le olona le zavatra takin'ny lalàna. De tsy vitany hoe tsy mijangajanga fotsiny izy, fa le fitsiriritana te hijangajanga mihitsy no tsy ao anatin'ny tsony, satria nahoana efa nisoron'i Jesosy tamin'ny alalan'ny rany izay le hoe mino an Jesosy Kristy a, de zay ny atao hoe fahamarinana